Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Misy fanehoan-kevitra ataon'ny olona sasany fa nitebiteby dia fanahiana tafahoatra ny ho avy, ny fahakehitrahana kosa dia fiheverina tafahoatra momba ny lasa, ary ny raritsaina dia fiheverina tafahoatra ny anio. Eny, ilaina tokoa ny mitaizan'ny fo sy ny saina amin'ny famerimberenana ny fitantanan'ny tompo mba tsy atahorana ny ho avy. Tsy maintsy hatrehina ny ady isan'andro dia ny ady isan'andro amin'ny fiainana rem-piainamana, ary tadidi ohatrany fa Andriamanitra ray tsy manary ny zanany izay mitoky aminy. Andriamanitra ray mihitsy no miteny amiko sy aminao anio manao hoe tsy hisy olona hajanona eo amin'ny lohanao amin'ny andro rehetra iainanao. Tahaka ny nanombako a Mosesy no ombako anao koa, tsy andao anao na ahafoy anao aho. Josoatoko voalohany ny andininy miteny ny baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao ampofazamalaina fatomotrany andro izay. Takido, enuyane. Nabuku, rianu wiza, saya mahayet, hanuvizo tutuviza, kelizo sianau, fanuka sabacha, sisane manana chaficha waswana. Ankizi, mai makatu. Akis malakas, mami no shamanicha. Akis malakas, mahuvizo tutuviza. Manahoana daholo ny ankizy rehetra. Mino izahay fa ho falinareo satria hiara-keto amin'ny fandarana ankizy mahay makatò sika. Ndeha ary hiara eny tantara dia andray lesona mahasoa avy eo. Lesona tsara. Tantara narindra ny hanitra ny rinarivony andrenesana ho an'ny Fanja, Zoanitra ary Jose. Andray, mahagaga mihitsy o raha matompana salamby olo bary o. Maninona indray zao zany raha matoa zany? Raha matoa Pauline ange zany teneniko zany avy ange bary Ndry efa tenenina foana amin'ny mitsikerakera olona io efa niteneniny dada sy neny azany foana ndry fa tsy mety miova mihitsy. Ka tsy izy ange no Fa maninona? Lamba sasany no jereo ange mahaloto be le lamba mpandriana avy ny sasany de tonga dia any tena mahaloto. Mba nary ampianary manasa lamba izy raha tena mahay ndry. Aiza nefa sao za lamba zany? Avy eto mbaravarakely eto mahita azy tsara. Maninona zao raha fa any io varavarankely io dia hitandry tsara zany lamba maloto zany. Tsy maninona zao aza voaina fa mandrivotra be. Io hitanao io lamba maloto be io nefa any. Ay, io indray roneny le raha matotry mahay manasa lamba tsy misy mahadio mihitsy ny lamba sasany. Aza ny tsaratsara olona toy io enao Cécile.
tsy mety zany fa toetra ratsy. Ny tsara mba vitan'io ramatoa io indray tenenina fa tsy ny ratsy ny tany sainao eo foana. Ka lamba maloto avy sasany foana ny hitako eo angerineny e. Ina madiso amin'izany. Nareo sibary tsy mba tia tsara zavatra mihitsy fa manaiky ny ratsy hatrany. Ka tsy mety ny miteny fotsiny fa ampio izy. Ampianary raha ilainy izany. Aiza ve ka eo ambaravarakely eo hatrany ianao ry Cécile no mikabary. Nareo koa? Za zao vao avy eny tokotany mihitsy teo tsy nahita an'izany lamba maloto izany fa lamba madio tsara no hitako. Eny e, ny anareo foana marina e. Neny bady o. Ahoana? Aiza nareo e? Ahoana? Fa ahoana indray? Eo ambaravarakely indray Cécile. Fa misy inona ny tao mioraka mafy ianao ry Cécile Tena nanasa lamba le ramatoa. Madio be daholo ny lamba any. Aiza zany? Io e, eto mahita tsara. Iza re mba nampianatra azy nanasa lamba e? Fa inona no lezanareo? Misy inona azy ny sovaly a? Sao no izy anaka mipetraha aloha eto fa ho tantarainay aminao. Ao ry bary a, teneno. Sao ary tamindrele nandeha nianatra ao maly ariva dia andiovinay sineny tsara ny fitaratra teo amin'ny varavarakely indry fa maloto be mihitsy tsisy ohatran'izany. Dia izay nadio ilay fitaratra dia hita tsara mihitsy ny fahadiovan'ilay lamba teo tokotany. Za mihitsy Zao ry Cécile, tsy ny lamban'ny Sasandra Matopolinina ny naloto. Tsy hoe izy ny tsy nahay nanasa lamba, fa ny varavaram-pitaratra ao ny naloto loatra ka izany namitaka ny masonao. Hitako, raha Matopolinina foana voaendrikendrika, ay fitaratra indrimy maloto be. Mbola averiko ihany tsy mety ny mitsikira be fahatany fa teneno ahitsio tsy mety ataony namanao. Azafady neny tsy anao toy izany intsony azafady bary Tsy maninona e. Dia zao kory Cécile ny tsy mety eny aminao eny amin'ny tenanao aloha no amboary tsara vao miteny olona na miomeny olona hafa. Izany ndraiky izy ny fahaiza miaina tsara indrindra. Manitsy mananatra ny tenanao aloha vao mijery ny hafa. Izany ndraiky izy nahazo lesona tsara neny androany fa misaotra neny sy bary. Fotom-pahasambarana ny fahazazana raha eo hitata sy meny ka ny fankatoavana hatrany hatrany no antorony azy ireny. Olombalona tieny tanora andimbiny ray aman-dreny kasavelizy ho fotsy rora no aviza ianatro meny. Antokobihira taratry ny fitiavana hitaosy. Jesosy no atra tena mazava raha tamin'ny fahazazany tafo izy tieny eo lalandava ahasoanao re izany. Olombalona tieny tanora andimbiny ray aman-dreny kasavelizy ho fotsy rora no aviza ianatro meny.
izay ilay onjany fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Asana efa namaky reny boky izay mirakitra ny vokatry ny fikarohana nataony manam-pahaizana mpandinika ny zavaboary ireny ianao. Miaiky ny akamaroan'izy ireny fa nisy mpanamboatra ireo zavaboary ireo fa tsy tonga ho azy. Eny, nisy namorona tokoa ireo. Ilay namorona asenao ihany namorona an'ireo zavaboary manodidina antsika ireo. Matalanjona ny mahita ny voninahitry'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny zavaboary ireny na dia efa simba ny fahotana azy izy ireny. Rary ny loatra raha midiran'Andriamanitra isika eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany. Manasanao hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra amin'ity anio ity. Rainay izay ny an-danitra misaotra anao izay satria nomenao tombonandro indray izahay, menao fahafana malalaka ihany koa hanovy fahalalana sy fampahirezana avy amin'ny teninao. Angatahana ny famelan-keloka feno avy aminao Tompo sy ny fanazavan-tsaina raha hamaky izany teninao izany izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, Elion Andremitansoa ny miaraka aminao indray amin'ity an'ity. Teo aloha dia nataontsika indray mitompo maso ny amin'ny fomba namoronan'Andriamanitra an'ity tany misy antsika ity sy izay rehetra eo aminy. Akoatra antsika olombelona izay noforoniny ny farany, nataony avokoa ny zavatra rehetra, noforoniny avokoa ny zavatra rehetra dia azo lazaina hoe namantambonina zany isika olombelona satria isika no noforoniny farany. Anio dia mbola hojerentsika akaiky kokoa indray hoe iza marina moa ity mpamorona mahagaga ity. Ny tenantsika olombelona dia anisan'ny maneho miariary amintsika ny zava-bitany io pahary io. Ireo mpitsabo sy ireo manam-pahaizana mpandinika momba ny tenany olombelona dia mahita zava-baovao mahagaga hatrany. Ary tsy mety ho tapitra mihitsy izany zava-baovao hitan-dry zareo vokatry ny fikarohana taony izany. Ny mamantatra fotsiny anefa no ezahan'ny olombelona tao, fa ny mamorona ny mitovy amin'izany dia tsy ho vita ny velively. Andenga isika haka singa anankiray amin'ny vatan'olombelona, ny maso no oraisintsika. Milaza ny manam-pahaizana manokana mpandinika ny tenany olombelona, indrindra fa ny maso manokana, fa ny anakandre masontsika sy ny fitara-maso ao anatin'ny masontsika dia mahita lavitra dia lavitra no ny milina fahankahitsary faran'izay moderna indrindra eto tany, izay lazain'izy ireo fa tahaka ny kilalaon-jaza ihany raha ampitahina amin'io masontsika io. Amin'ny fomba tsy hain'ny trano fanaovana fikarohana moderna indrindra momba ny siansa atao no hanovany io masontsika io ny hazavana ho lasa afatra voarain'ny atodo. Mahavariny zany ny selan'ny atodo no manovan'ireo afatra ireo ho amin'ny fahitana. Tsy misy ninninina eto ambony tany mety ahavitan'izany. Ary tsy tratry ny sain'ny olona mihitsy hatramin'izao hoe ahoana ny fomba ahatanteraka an'izany, fa dia zava-misy hitan'ireo mpikaroka izany. Ny masontsika olombelona dia anisan'ireo izay maneho an'ilay mpamorona fitiavana, izay maniry antsika ahita ny fahatsarana nataony eto amin'ity zao tontolo izao misy antsika ity. Rehefa nahitan'izany ny mpanao salamo dia tsy nisalasala. Ao amin'ny salamo 7:30 Salamo 7:30 ny teny tahaka an'izao: hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona nanaovanao aho, mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany.
tsy ahitakarina ny firafitry ny saina sy ny vatan'olombelona ary pahary endry izay ihany no afaka namorona antsika. Manasanao zay mba hazoto andinika n'ireny boky milaza valim-pikaroana mikasika ny olombelona ireny, mikasika ny zavaboary ireny, dia hiray feo amin'ny mpanao salamo ianao hidiran'Andriamanitra. Izay ny amintsika olombelona, fa ahoana kosa ny amin'izao tontolo izao manodidina antsika? Inona no azontsika ilazana fa Andriamanitra pahary no niasa tamin'ny famoronana izao zavatra ary rehetra hitantsika izao. Ny mpaminany Isaia dia manao fanamby amintsika rehetra mba hampiala ny masontsika amin'ny zavatra ity an-tany ity, ny zavaboary rehefa mampitolagaga antsika ny hatsarany, dia hampifantoka kosa ny masontsika amin'izay nataon'Andriamanitra eny amin'ny lanitra eny vetivety. Zao no antso Antony ao amin'ny Isaia 7:20. Isaia 7:20. Asandrato ny masonareo ka mijere. Ina no hitantsika eny amin'ny lanitra eny? Kintana, volana, masoandro. Dia zao ny fanontaniana apetraky ny mpaminany Isaia. Iza nahary an'ireny? Dia izy ihany mamaly azy. Jehovah namoaka ny antokony araka ny isany sy ny antso azy rehetra amin'ny anarany avy noho ny abeny fahatanjahany sy ny heriny tsy toa ka tsy misy diso ireny na adiray akory aza. Mba efanyandrandra ny jeriny lanitra tokoa ve ianao? Ary nahita ireo kintana tsy hita isa, kanefa mbola izay hita ny masonao fotsiny ireo. Fa mbola be lavitra no ireo ny tena misy eny amin'ny lanitra eny. Asa rehefa nanontany teny ianao hoe avy aiza avokoa fiaviana ireo kintana ireo? Tsy mba nahavarinanao ve hoe atraiza no nampiasan'Andriamanitra n'ireny sary anohatra ireny mba anampiny anao atakatra na dia kely monja aza ny amin'ny fahalehibeazan'izany rehetra zany? Indray andro dia nitondra ny Abrahama ray ny firenena Jiosy sy ny firenena Arabo nivoaka ny lay nisy azy Andriamanitra. Dia nanontany azy raha mahisa ny kintana i Abrahama. Ao amin'ny Genesis 15:5 ahitantsika an'izany fanontaniana napetrak'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany. Genesis 15:5. Dia izao no nasainy ataon'i Abrahama: jereo angeny lanitra ka isao ny kintana raha mahisa azy ianao, dia ho tahaka an'izany ny taranakao. Teny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany. Misy mpandinika momba ny abakabaka anankiray ny laza fa raha toa ka afaka manisany fasika tsirairay eny amoron-dranomasina eran'izao tontolo izao ianao, dia mitovitovy amin'ny isa azonao amin'izany no isan'ny kintana eny amin'ny lanitra. Amin'ny fotoana manaraka izay andehananao eny amin'ny tora-pasika dia manandrama manisa fasika ray tanana fotsiny. Dia manokana fotoana maromaro mihitsy. Tsy magagy Davida raha nilaza hoe: raha jereko ny lanitrao izay asa ny rantsan-tananao sy ny volana mankintana izay ny fironinao, inona moa ny olona no atserovanao azy ary ny zanak'olombelona no manginao azy? Ao amin'ny Salamo 8:13 no ahitantsika an'izay. Ary asa raha tsapanao raha fantatrao na efa ny saininao fa io Andriamanitra izay manjaka sy miazona io tontolo midadasika be io, lanitra sy ny tany sy ny ranomasina, dia sady mihevitra ihany koa ny olana mahazo antsika tsirairay eto an-tany. Zao no lazain'i Jesosy indray mandeha: tsy misy na dia tsintsina iray aza milatsaka amin'ny tany ka tsy hitan'Andriamanitra. Noho izany aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianao. Ary mba namafisana bebe kokoa an'izany fitiavana sy fikarakaran'Andriamanitra izany, dia hoy Jesosy manampy an'izany hoe: fa na dia ny volondohanareo aza dia voisa avokoa. Tsy mitovy anefa ny isan'ny volondohan'ny olona tsirairay. Ny hevitra izany dia izao: mihevitra ny olona tsirairay mihitsy Andriamanitra. Tokony hampahery azy zany ary tokony hampahery ianao. Ka raha misy fahakiviana mandalo amin'ny fiainantsika indraindray, dia atodio ny masonao mijery an'ireo zavaboary rehetrarehetra ireo,
fa mbola ambony lavitra noho ireo ny fiheveran'andriamanitra anao olombelona izay tsy vitany hoe ny foronony fotsiny fa nandatsahana rany mihitsy mba hahafahany mamonjy anao. Nderaina ny tompo. Amen. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenany. manolotra arahabanao manaraka hatrany ny fandaharany radiony feon'ny fanantenana. Manasa manokana ny tanora mba hiaraka-fi ny fandaharantsika. Amin'ity ity isika dia mbola iresadresaka mahakasika ny fampirisiana ny tanora anana tanjona eo amin'ny fiainany izay efa niresantsika teo aloha ary anapaharetana anatratra izany tanjona izany hatramin'ny farany. Iaraka amin'ny namana Elion isika mandritry ny fandaharana nefa mialoha izany dia andretantara iray aloha isika. Meno finaritra ary. Rehefa izay dia izay. Tantara nosoratany-drota sitraky ny aina andrenesana ho an'i Jedidia, Fanja ary Zoanitra. Toyny. Ary tonga vao maraina kendridrindra androany a, samba nazotozoto indray? Ie, tonga maraina kiarikanto ilaza mindrisy ramatoabe fa tsy asa tsony a. Ha? Rindra! Sao dia mba eti-po fotsiny ary ndrity ka manao zavatra tsy ampeverane. Efa tena noeritreretiko lalina kia. Tofoka tanteraka ny toetra amin'ny madama be sy ny fanambaniany olona. Firy tao matiny ny sako tato, tsy nisy masoandro mihiritra mihitsy fa nomaly tsy miova ihany. Ny karama vary masaka. Aleko miasa tena manao zaitra tsena kia. Ndry izany dia efa manan-kantenainako. Sa moa mba ho aizaki? Efiko ato ihany fa te ho lasa lavitra e. Ka tsy ho lasa lavitra ny indrira hijanona ato foany. Ho hitandry fa ho fatsoely ty orinasa amin'ny madama Eva Soa ty. Satria izany mpiasa nay indrindra sy azo ny anterana tato. Tsisy olona azaka ny toetra ratsiny koa e. Melady avelao afa-baraka eo. Eny e, mety ho marina ihany izany saingy tsy andrakandrana ny dirako tato fa tena fahavononana iasa. Ka ninona dy mafy atrehako ato dia heretako hatramin'ny farany. Tena olona mahay manjaitra neky madama Eva Soa e. Fandriko mihitsy ny ho lasa toa azy any Irina any. Ary izy no hitako lalana azoko manantanteraka an'izay nofinofiko izay. Ka tsy ho simbaiko amin'izay ambom-pody isy toerana. Eny ary koa. Avelako indry izany fa dia mahereza. Ary tafitaso e, velomy kanto. Mandra-piona Kirindra, mahita azy mahasoa kia. Kanto a. Mba afaka makao amin'ny broko ve zao ianao fa misy resaka tiako fanaovana aminao e. Eny tompoko. Fa misy inary ny tsy madama manokana tahaka an'izao. Tsy fanao mihitsy izao a. Sa ny zavatra tsy nentina ataoko indray ary. Sa misy inona re? Io retsy ny seza dia mipetrapetraha. Misaotra tompoko. Ento ary ny resaka ao madama fa miaino a? Zao e. Eny tompoko. 5 taona izay ny nesanao tato amiko. Kanefa matetika ny tena lasa saina mihitsy mandinika ny zavatra vitanao atao am-piasana.
karama tsy zarizary no raisinao nefa dia mazoto miasa ery ianao. Vitanao atsakany sy andavany dolona ny zavatra rehetra mpanaoviko anao, mbola vitanao koa aza ny manadio trano fiasana isan'andro, eny fa na dia tsy ao anatin'ny andraikitra ao azy izany. Ankoatr'izay tsy karotro mihitsy ny fandeferanao, ny alemem-panahanananao na dia masika aminao aza, tsy mba nomenomenina mihitsy kanto fa tony mandrakariva. Jereo anie ny mpiasa rehetra ny ala daholo, ianao rery mbola miaritra eto. Tena mahavaky vava mihitsy ny toetranao mariny, ary tena nahatonga andinika ny toetrako ihany koa fa ahoana ny fomba havitanao an'izany ry kanto a? Tena mahaliana mihitsy. Ve izay ny tia madama ho fantatra e. Ankizy sahirana sy kambody madama. Menadazy izay dia zandriko lankely 10 taona, mbola mianatra izy. Izaho moa tsy afaka nanao fianarana intsony rehefa tsy teo intsony dada sy neny. Tsy maintsy miandraikitra ny zandriko aho izao. Ay ve kanto kambody e? Eny tompoko. Nefa na izany aza dia nanam-pandriana ny ho lasa mpanjaitra matianina sy mahaleo tena ny eriana any. Isaka ny mandalo eto amin'ity toeram-pivarotana sy fiasanao tia dia mitsiriritra mahita an'ireo akanjo tsara tarehy izay herinao. Misy fotoana aza mijanona elaela mihitsy mandinika azy ireo anaty fitaratra. Izany? Kanjo moa misaotra an'Andriamanitra fa tafiditra ny asa tato. Na dia hoe kely aza ny karamako dia tsy mampaninina. Mba misy ainanay ihany fa ny tena zava-dehibe amiko dia nianatra. Anovo fahalalana ato satria fantatro fa tena mpanjaitra mahay tokoa ianao. Ary azoko arahana sy tafina. Ndraisiko fanitsiana fahasiahanao sady tsy misy olombela tonga lafatra koa ane. Sady izany no atao sakana tsy andro sona. Tena tsy voavinavina ny saiko mihitsy izany zavatra ambaranao amiko rehetra izany a. Tena isaorako madama ny fanampianao ahy isan'andro a. Nahafahako nianatra zavatra betsaka sy nanefa ny fiainako. Izao aho lasa mpanjaitra matianina ihany koa. Ka raha tsy nisy ezaka sy faharetana avy taminao anie izany rehetra izany ry kanto dia zava-poana daholo e. Raha maha olombelona aloha dia tsy vitako izany madama. Fa nakiniko tamin'Andriamanitra ny ezaka rehetra dia nampiany aho. Tena marina izany. Fa izao no tiako ambara rehetra ry kanto a. Eny tompoko. Efa ela ny nandinika anao ary tapa-kevitra fa ho raisiko mpiara-miombona antoka amiko kanto manomboka androany. Ino a? Mpiara-miombona antoka hoe madama? Izay indrindra. Ka izao a? Anisan'ny masimandidy sy manapaka ny zavatra rehetra ato am-piasana ianao manomboka izao. Afaka mampiditra piasa ihany koa raha ilaintsika izany. Ka izao a? Izaho no miantoka ny fitaovana rehetra dia ikanto manao ny asa famoronana mba hitondrahina vaovao amin'ny sehatry ny matianina sy ny asantsika re. Tena faly be madama. Tsy nampoziko mihitsy. Misaotra betsaka indrindra tompoko. Dia izao e, mandray amin'ny fahafenonana atsasaky ny tombom-barotra miditra ato ianao. Fa ity ataontsika izany ity taratasy fanekeny ity dia soniavinao. Mety izay e? Eny tompoko. Aza manahy ianao madama Evasoa fa hiezaka mafy aho hampandroso n'ity asantsika ity miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra. Misaotra era-poeran-tsaina ny amin'ny hatsara-panahinao madama. Tsy misy isaorana izany ry kanto a. Izaho aza ny tena misaotra anao noho ny faharetana sy ny fiafianao tato. Tena nanova ny fomba fijeriko sy ny fisainako mihitsy ny toetra sy ny fomba fiainana asehonao tato. Ary olona mendrim-pitokisana ianao. Azoko ametrahana ny orinasako. Afaka mahavita zavatra noho ny vitako mihitsy azy e. Hiezaka madama. Ary tsy tsahatra ny hanao fahalalana nondrotana avo ny asantsika. Ka aleo ary aho tonga dia hanomboka ny asako raha sitrakao. Tsy olana mihitsy ka fitaitsika kely aloha ity taratasy ity dia omendala ny kanto. Eny tompoko.
tena lasany roborobe ty toerana nisy ny orinasan'ny madama Eva Soty izany a. Ny trano no vaozina sady lasa nihitatra be. Angamba olona hafa kosa no ato fa tsy madama Betsonka. Tena kanto sy lafatra ery reto akanjo anaty fitaratra. Tsara noho ny asa tanan'ny madama be aloha raha izao fanombanako azo izao e. Tsy nisy mpiasa tsony angamba dia namidy ny ambongadiny tamin'olo-kafo tiako. Manahoana tompoko? Misy olona tady avinao nga sa misy zavatra tiana ho jerena? Otry, torindra? Kanto? Manahoana? Elaka izy izany. Oay, kanto ve? Ye! Tsy fantatro fa tena lasa niova be. Ny tsara tarehy. Tsara be ery ny akanjon-dry a. Sany ve? Mariny. Ela tokoa. Efa ho 10 taona lasa zay. Ano mihitsy a. Ka inona kiny vaovao rindra? Fa ahoana kizo ho fiovana be zao a. Tsy mampino. Efa tsy madama Betsoa zany ny mpanjaitra ao raha azoko tsara. Efa napoziko ihany mantsy ny fihefaran'ny tantara tamin'ny reniko. Anka, mbola izy dia izy ihany no ato ka. Saingy nisy fanavaozana kely fotsiny. Zany ve Kirikanto? Eno a. Ary mbola miasa ato anga kanto ny nantany azy ilaiko e. Ho aiza moa za rindra fa tsy ho ato ihany a. Zany ve? Dia tena niaritra hatramin'ny farany tokoa zany ry. Ka tsy vazivazy anie ny resako tamin'ireny fotoana ireny e. Mino mihitsy a fa asa tanandry daholo ireo akanjo tsara tarehy milahatra ato anaty fitaratra ireo a. Miezaka anao zavatra tsara trany akiry rindra. Nanenina mafy akiary kanto tsy mba nanana faharetana toandry. Nentin'ny ambopoko a dia nandray fanapahan-kevitra tsy voahevitra. Sahirana mafy any azy ry kanto e. Raha tsy lavitra noho ny taloha azy e. Tsy nandeha araky ny eritreretako azy ny asa saika ataoko e. Sandry ve? Sao voatsapako ny toetra ratsiko akia. Tsaroko le tenindry hoe ilaina ny kiana na mahasorena azy amin'ny filazan'ny olona azy. Mba hanatsarana ny asa atao e. No heveriko hoe filambany amin'ny tsisy dikany ireny fantsiany ireny. Ay, tena marina mihitsy. Sambatra kanto. Mbola miasa ato sady tafita. Ka inona moa no misakana indrindra raha te hiverina hiasa ato e? Raha ny ambiko mihitsy aloha dia tsy misy olana. Zany ve? Azoko atao tsara izany. Mino koa fa tsy ho sarotiny amin'izany madama satria izay tapako dia mety aminy. Fa nga tompona ndraikitra tokoa kanto. Ye! Zay ary ho ale efa nieritreretiko. Sambatra indry. Zany ve? Ary tsy piasa tsotra mihitsy izao fijeriko any kanto izao fa tena lehibe mpiara-miasa kaiky amin'ny madama Eva Soa mihitsy a. Eny, mara izany. Zany! Fa izao kosa rindra. Miankina amin'ny toe-tsaina matotra, feno fahavononana, ananandry ihany no ampivoatra na tsy ampivoatra-ndry. So mantsy dia hiala indray rehefa mafimafy ny zavatra ataona misy ilana fantsiana. Nandray lesona kanto a. Vona ny iverina raha tsy mampaninina anareo. Menatra amin'ny madama Eva Soa. Aleo aho hiresaka sy fona aminy noho ny fanaratsiako azy hatramin'izay. Ay, manana fovolamena ihany izy fa zany tena ratsy toetra. Ny fantsiny no heveriko ho faharatsiny. Tsy ny karoka fa tsy ny lafy ratsy ny toetra ny aho. Efa lasaka izany rindra. No avy indray mpanjinina. Misaotra betsaka fa tena namana tsara tokoa ndriry kanto a. Tsy mba mandatsa na dia teo azy ireny zavatra nataoko ireny. Menatra mafy andry ary kanto a. Ay, misy valiny tokoa ny fiafiana sy ny faharetana na marary aza fa izany no adala. Tsisy fisaorana retsy a. Mino aho fa tanteraka izay rindry rehefa mianatra n'izany toetra izany ry. Marina izany. Mampanantenandry aho fa anao izay tratry ny heriko e. Ary anana faharetana fa tsy ho be menimenina sy matika amby diso toerana tsony.
Vitandry izany miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra fanoana foana kitsika. Misaotra kia dia roviana izany no afaka hanomboka. Tongava ary rapitso maraina izany dia ho hitantsika eo ny atao. Misaotra indrindra hotahian'Andriamanitra re ampiariko avokoa izay nataondry rehetra tamin'ny madama taloha reny. Eny kia rapitso izany dia fifaliana ho an'ny zokinao Eliandre mitantsondray ny miaraka aminao eto, miaraka mandray lesona isika ao anatin'izao fandarana ho an'ny tanora izao. Inoko fa betsaka sahady ny lesona azontsika avy tamin'ny tantara no velomina teo iny, indrindra fa ho antsika tanora vao niditra eo amin'ny tontolon'ny asa. Saronao tsara angamba fa rindra no efa niara-ny asa voalohany tamin'ny Ramatoa Mevasoa tao anatin'ity orinasa fanjairana ity. Dia nanaradia azy taty aoriana ikanto. Somary masika Ramatoa Mevasoa tamin'ny asa ary marina izany. Tsy ny asiahana rehetra nefa no ratsy ry tanora namana izay manomboka asa eo amin'ny fiainany. Dia tsy nahazaka an'izany rindra ary dia nanapa-kevitra ny andeha tsy niara-ny asa tamin'ny Ramatoa Mevasoa intsony. Araka ny nanarahantsika azy teo dia nivoatraingana diaingana ny orinasan'ny Ramatoa Mevasoa satria noraisiny ho mpiara-miombonantoka taminy ikanto rehefa lasa nandeha rindra. Nampiseho ny tena antony napasika ny Ramatoa Mevasoa tamin'izy roa vavy ny fanapa-kevitra ny raisiny handray ankanto ho mpiara-miombonantoka rehefa lasa rindra. Ny antony napasika azy izany rehefa diniany eto dia ny fitiavana ahatonga ny kanto sy rindra hanao asa tsara. Namolaka azy ireo izy hanao asa tsara ary tena nasika izy. Kanefa nanana tanjona tsara izy tamin'ilay asiahana. Azoko antoka fa maro ny lesona hitanao tao anatin'ny tantara iny fa reto no hitako ary tiako zaraina aminao indrindra fa ianao vao manomboka misehitry ny asa. Voalohany tsy hahita mpampiasa hanana toetra tsy misy kianina izany ianao satria tsy misy olona tanteraka eto ambonin'ny tany. Ekena fa misy tokoa ny tendro anankiray tena ratsy, tendro anankiray tsara fa ny tanteraka tsy misy. Fa tsy hahita mpampiasa hanana toetra tsy misy kianina ianao na koa hoe orinasa tonga lafatra tanteraka. Amin'ny voalohany mety ho tsara fa rehefa ao ianao dia hitanao fa misy kilemany foana. Fa rehefa mety amin'ny tanjona kendrenao ireo lafiny tsara ao anatin'izany orinasa izany dia ataovy araka ny tokony ho izy ny anjara asanao mandra-pahatonganao amin'ny fanatrarana ny tanjona kendrenao. Ianao zany matoa miditra miasa ao dia manana tanjona kendrena ka rehefa mety amin'ny fanatraranao ilay tanjona ilay izy dia ataovy toy izy ny asana. Ohatra amin'ny tanjona mety ho kendrenao ny mba hahafahana mianatra zavatra tsy mbola hay ohatra izany. Mila fehefiny izany. Rehefa mahafehy tsara an'izany ianao dia mba afaka manorona ny orinasa kely izay manokana ho anao. Tsy mentehitra amin'ny hafa-tsony. Angamba koa mety ho fomba anangonanao voly izany ahafahanao manomboka ny ianao manokana sy ny sisa. Faharoa dia izao, matetika ny fomba fijerin'ny olona tsirairay ny zava-misy dia miankina be dibe amin'izay fomba fijery ny taizana azy tany aloha tany. Na ny tezainy manodidina azy izany na zavatra nahazatra azy manokana dia lasa toetrany mihitsy, lasa fomba fijeriny, ny taizany fomba fijeriny. Misy olona tena nizatra tsy nijery afa-tsy ny lafy ratsy ny foana ohatra. Ao an-trano izy dia nizarina ijery ny lafy ratsiny, tsy miresaka fa tsy lafy ratsiny amin'izay zavatra reny sy hitany. Amin'izay miseho sy ny atao rehetra ary tsy mahita afa-tsy izay ohatra izany Ary ny tena loza vokatra izany anefa dia ity, misakana n'ireny olona nitezaina tsy hijery afa-tsy ny lafy ratsiny ireny, misakana azy ireny tsy ho afaka mandroso zany fahazarana izany, satria efa lasa fahazarany ny tsy mijery afa-tsy lafy ratsiny. Ho an'ny rindra dia olona masika tsy azo iarahana miasa no hitany, ary tsy misy vahaolana ho azy afa-tsy ny mandeha miala tao. Ho an'ny kanto dia izao ny sary hitany, na masika ny fahitany an'ny madama Mevasoa na endritra amin'ny asa atao
dia nahita lafi tsara ny azo ny afiana tamin'izany foana izy dia izao nahafahany anatra sy nanatsara ny fahaizany manjaitra izany izay ninony fa nampy azy anatrarana ny tanjona ankendreny indray androany ary rehefa tsy kivy izy fa nandroso ihany ny afy dia tsy maintsy ho tratrany izany ary dia tratrany soamatsara tratrany manana anjara be dehibe ny mpanabe sy ny ray aman-dreny amin'ny fanomezana modeliny zanany mba tsy hanana nyo fahazarana tsy mijery afa-tsy ny lafy ratsy ny zavatra eo amin'ny fiainana ireny angeny lasa toetra ary ny toetra anao ny mamaritra ny hoavinao na amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainana ho avy mora hitany ny lafy ratsy ny eo amin'ny fiainana tsy ampianarina izany fa ny lafy tsarany dia mila fanazara-tsaina mihitsy ny mahita azy tsy ho tapitra mihitsy anie ny fisiany izay lafy ratsiny izay eo amin'ny fiainany averina ihany fa raha mbola miaina eto amin'ity tany ity ianao dia tsy ho tapitra mihitsy izany mbola hiamaro aza mbola hiabetsaka ny faratsy ny fony olombelona ka raha izany no ataonao fialatsiny tsy androsoana ny tanjona kendrenao anakana anao tsy hatratra ny tanjona kendrenao dia hijanona tsy hetsika eo tsony ianao fa dia ho faty ny akiviny eo amin'ny farany satria arary fo ianao hiferina ina lava ianao ny tiana lazaina tsy hoe ho ditsy hita ny lafy ratsiny tsy izay ilainao fantatra izany fa tsy ilainao ny mifantoka amin'izany mitady vaolana mazava fotsiny ianao hoe inona ny tokony ataoko anatrehan'izany aiza no ametrahako ny tongo sy ny tanako fa ny fijerenao ilay lafy tsarany izay anampy anao ahatraranao ny tanjona dia ahatonga anao ahita vaolana eo amin'ilay lafy ratsiny ihany koa fa telo dia nanampy ankanto hitantsika fa nanampy ankanto hiafy sy tsy jery hafa-tsy izay lafy tsara izay ny toe-javatra tsy maintsy ny ainany satria kamboty izy hitantsika eto fa ny zavatra rehetra dia ataon'Andriamanitra hiara-iasa asoa tokoa raha toa ka mijery izay lafy ny mahasoa azy izay ilay olona anankiray izay miaina amin'ny toe-javatra mitovitovy amin'izay ny aina ny kanto ary farany nefa tsy nikely indrindra dia izao nisy fihetraikany teo amin'ny toe-tsainy kanto ny fivavahany ny fifandraisany tamin'Andriamanitra kamboty tsy nanana ray aman-dreny intsony izy saingy tena nanana n'Andriamanitra ho ray aman-dreniny ary nanome azy fahendrena eo amin'ny toe-javatra ny ainany sy natrehany mampalahelo fa ny ankamaroany ny atoko-pivavahana miforona amin'izao fotoana izao dia ilay karazany mitaizan'ny olona ahita fahombiazana amin'ny alalan'ny fahagagana fotsiny na tsy manao ninina aza dia mahazo fahagagana ho azy ireny dia tena tsy misy afa-tsy fahagagana no antony hivavahana amin'Andriamanitra satria izay ny nandresena lahatra azy ary tsy mba fahagagana hita eo amin'ny lafy ny fiovantoetra sy fiovantsaina fa fahagagana amin'ny fahazoana zavatra ara-nofo zato isan-jato fotsiny azo vola be ianao anakarena be ianao dia ohatra ny miteny aminy hoe tsy mila manao ezaka firy ianao dia efa manana dia tongava ao ary dia tsy vitsy ireo manao kitotoa ny amin'ny ezaka tokony ataony eo amin'ny fiainany fa dia miandry fahagagana isan'andro nazara raha manao ezaka fa ny fahagagana ny mameno azy Andriamanitra nefa dia tsy mitaiza ny olona manaraka azy ho lasa kamolahy so kamivavy amin'ny alalan'ny fampanantenana fahagagana ho solo ny ezaka tokony atao averiko indray mandeha Andriamanitra tsy mitaiza ny olona manaraka azy ho lasa kamolahy sy ho kamivavy amin'ny alalan'ny fampanantenana fahagagana ho solo ny ezaka tokony ataonao Andriamanitra dia mila miara-miasa aminao hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany na eo amin'ny lafy ny ara-panaza amin'ny lafy ny arakasa izany amin'ny lafy ninona izany azagaga raha raharotony Satana hanaovana fahagagana sandoka ny olona tsy manaraka izay foto-kevitr'Andriamanitra izay fa nampanantenaina fahagagana tsy mila ezaka mafy akory averina ihany fa Andriamanitra dia tsy hanao anjara tokony ataonao velively mihitsy miara-miasa aminao izy mamery sy fiarovana izy mame talenta fa tsy hanao ny anjara tokony ataonao velively mihitsy Andriamanitra mahay mitaiza antsika ny asa fambolena ohatra no akaiky indrindra ho raisitsika Andriamanitra tsy asa tany na mafy ketsa na mafy ny vo na hikarakara ny vola rehefa tratry ny biby
ary tsy hijinja mihitsy koa izy rehefa masaka asanao daholo ireo fa ny anjaran'andriamanitra manome ery anao hiasa ampiasan'ny talentany meny anao anjarany koa ny ampitsiry sy ampitombo anamasaka ny vo dia tahaka an'izany amin'ny lafindreitro ny fiainana ary tanora zandresany fa tsy hanao ny anjara tokony ataonao velively mihitsy andriamanitra hoy ny apôstôly paoly eo amin'ny romanina 2:12 mazoto fahazamalaina dia zao koa nolazainy ao amin'ny petera 2:1-7 manaova izay zotom-po rehetra ianareo efa nomen'andriamanitra anao ny zavatra rehetra tokony homeny anao ahafahanao manao ny anjara asanao manaova izay zotom-po rehetra izy tsy niteny hoe izay vitanao atao fa manaova izay zotom-po rehetra amin'izay anjaranao dia ho hitanao fa hitondra fahagagana raha-bakteny izany satria betsaka amin'izay tsy anjaranao ataon'andriamanitra feno ho an'izay rehetra manaja an'izany foto-kevitra izany eo amin'ny fiainany dia ho tain'andriamanitra tokoa ary ho ara-bakteny no hiainan'izay voalaza ao amin'ny romanina 2:7 hoe fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'andriamanitra fantatro fa tia azy ianao dia arao ny fitsipy-taloha mazava ny meny eo amin'ny asa rehetra ataonao miasa mafy miasa tsara ataovy daholo izay rehetra tokony ataonao dia tsy maintsy ahita fahombiazana ianao dia izay ndre aloha no tafatafa azo natao tamintsika zandry rehetra teto samy misaitsaina mitsakitsako mifanakalo hevitra ny amin'izay tokony atao fa zanak'andriamanitra ianao mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra dia tokony olohany fa tsy rambony miezah amin'ny fomba rehetra hanao ny anjaranao miaraka amin'andriamanitra ny fiarovany sy ny heriny dia ho hitanao fa tsy maintsy mahomby ianao manao mandra-piona vetivety indray ny namanao ny zokinao Elion Andriamitanso ny tsara hafafinao na dia nandalovanao tao anatin'ny fahoriana sy ny ezaka mafy aza dia tsy maintsy hijinjanao fandresena mandrakariva noho ny fahasoavan'andriamanitra tadidio tsara izany dia mahereza daholo ry tanora namana hatreto koa aloha ny fandaharana ho an'ny tanora namanao fanjaniaina no nanolotra sy nanatotosany fandaharana teto niaraka tamin'ny teknisianina Rila tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andriamitanso faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana dia faly mitafatafa aminao miara-mianatra ny ten'andriamanitra aminao ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso mitoehatrany ny fanovosantsika lesona avy amin'ny bokyny Hebreo izay nosoratan'ny apôstôly Paoly Jesosy mpanjakatsika ny anarantsika teto izay Jesosy mpanalàlana azo antoka ho antsika Jesosy ilay mpandresitsika izy aby izany anio dia ho ianarantsika indray fa Jesosy no ilay mpisorona be tsika izany hoe feno antsika Jesosy amin'ny lafiny rehetra maha izy azy mihitsy ary izany rehetra izany dia nataony mba hamonjenantsika hatanteraka ny famonjenantsika manambara ny anjara asa faharoan'i Jesosy ny Hebreo 5, ny Hebreo 4 ary ny Hebreo 7 izy ny mpisorona be tsika manazava ny mpanoratra ny bokyny Hebreo fa izany ny fahatanterahan'ilay teny fikasana na ny teny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'ilay mpanjaka taranak'i Davida nampanantenaina voalaza ao amin'ny Hebreo 5:5 sy ny 9 sy ny Salamo 114 fa izy Jesosy mihitsy nyresahana eto no mpisorona mandrakizay araka ny fanaony Melkizedeka mpisorona mandrakizay tsy mpio tsara ilay hoe mandrakizay inona avy moa no andraikitry ny mpisorona izay tandindona maneho ny asa ataon'i Jesosy aty aoriana any an-danitra izay nanazarana ny zanak'Israely fahiny tany anefitra
vakitsika ny voalazo amin'ny Levitikosy 20:1-5. Ary Jehovah niantso an'i Mosesy ka niteny taminy tao amin'ny tranon'ilay fionana hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe raha misy aminareo manatitra biby fiompy ho fanatitra ho an'i Jehovah dia omby na ondry na osy no aterinareo ho fanatitra reo. Raha omby no aterinareo ho fanatitra dia laha tsy misy kilema no ateriny eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana no anaterany azy mba hankasitrahany eo anatrehany Jehovah izy ary ametraka ny tanany eo amin'ny lohan'ny fanatitra dorany izy dia azony fankasitrahana izany hanaovana fanavotana ho azy dia amono zanak'omby eo anatrehany Jehovah izy ary ireo mpisorona zanak'i Arona dia anatitra ny ra ka anipy azy manodidina amin'ny lafin'ny altara izay eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana. Dia mbola azonao vakiana koa ny Levitikosy 10:15-20 manampy an'izay voalaza teo. Levitikosy 10:15-20 sy ny Malaki 2:2-7. Malaki 2:2-7 raisitsika ty farany ty. Fa ny molotry ny mpisorona tokony hitahiry fahalalana ary ny lalàna ho tadiavina eo ambavany satria iraky Jehovah tompony maro izy. Dia mbola maneho ny asan'ny mpisorona koa ny eo amin'ny Nomery 9:20-5 sy ny Hebreo 10:1-4. Hebreo 10:1-4 raisitsika ny Hebreo 10 ho vakitsika. Fa ny mpisorona be rehetra dia alaina amin'ny olona ka tendrena ho solon'ny olona hanao ny raharan'Andriamanitra, hanatitra fanomezana sy fanatitra hanafaka ota. Dia olona izay mahay mitondra mora ny tsy mahalala sy ny mania satria ny tenany koa dia mba hodidin'ny fahalemena ihany ary noho izany dia tsy maintsy hanao fanatitra hanafaka ota ho an'ny tenany koa izy toy ny ataony ho an'ny olona ihany ary tsy misy maka izany voninahitra izany ho an'ny tenany afa-tsy izay antsoin'Andriamanitra tahaka ny Arona. Inonavy ary izany ireo andraikitry ny mpisorona arak'izay voalaza teo. Ny mpisorona dia nitendrena mba hisolo tenany olombelona eo anatrehan'Andriamanitra ho mpanalalana eo amin'ny fifandraisan'izy ireo amin'Andriamanitra ary manaraka an'izany rafitra izany foana ny fisoronana na teo amin'ny Jiosy na teo amin'ny Grika na tamin'ny Romanina na ny hafa koa. Tamin'izany fotoana izany dia ny mpisorona no mahatonga ny olona ho afaka mifandray amin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra ataon'ny mpisorona dia mikendry ny hanamora ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra. Kanefa tandindona daholo izany maneho an'i Jesosy ilay tena mpisorona amin'izao fotoana izao. Manolotra fanatitra amin'ny anaran'ny olombelona ny mpisorona. Tsy afaka mitondra an'ireo fanatitra ireo mivantana eo anatrehan'Andriamanitra mantsy ny olona tamin'izany fotoana izany. Ny mpisorona ny mahalala ny fomba mety hatonga ny fanatitra ataon'ny olona ho sitrak'Andriamanitra mba hatonga an'izany hitondra fanadiovana sy famelan-keloka. Nampianatra ny vahoaka ny lalàn'Andriamanitra koa ny mpisorona. Malala tsara ny didin'Andriamanitra izy ireo ary tompona andraikitra amin'ny fanazavana an'izany tamin'ny vahoaka sy amin'ny fampiarana an'izany. Ary farany dia andraikitry ny mpisorona koa ny mitsodran'ny vahoaka amin'ny anaran'i Jehovah amin'ny alalany no anambaran'Andriamanitra ny faniriany izay feno fitiavana sy fahasoavana ho an'ny olona. Izany rehetra izany no asan'ny mpisorona. Rehefa maty Jesosy nombona teny amin'ny hazo fijaliana dia tsy misy mpisorona olombelona intsony natao hanelanelana antsika amin'i Jesosy. Fa Jesosy mivantana no mpisorona manao fisoronana tsy ankiato ho antsika any an-danitra. Ny mpisorona tetỳ an-tany dia tsy tanteraka nanana fahalemena, fa ilay mpisorona be tsika any an-danitra dia tsy nanana fahalemena. Ny anarantsika fa tanindona maneho ny mpilan'ny famonjena, maneho an'i Jesosy amin'ny mampamonjy azy sy amin'ny mampisorona be azy ireo fomba mpivavahana tandindona izay nasain'Andriamanitra ny ainany zanak'Israely tany anefitra. Ireo biby atao fanatitra mba hisolo heloka an'ireo olona izay nanao fahatsoana dia maneho an'i Jesosy. Ilay zanak'ondrin'Andriamanitra maty ny solo an'izao tontolo izao, ny solo heloka antsika rehetra. Ilay mpisorona izay manelanelana ny olona tamin'Andriamanitra dia mbola maneho an'i Jesosy ihany koa. Ka rehefa tonga Jesosy dia nijanona avokoa ireny.
zao ny fomba hanazavan'ny apôstôly paoly an'izany eo amin'ny Hebreo 4 ka ny 14 sy manaraka. Ko satria sika manana mpisorona be lehibe zay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona ilay efa nieketsika. Fa isika tsy manana mpisorona be zay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanota. Izy zay Jesosy zay. Tsika tsy manana mpisorona be olombelona, fa Jesosy no mpisorona be tsika. Tsy manana mpisorona be zay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanota. Izay rery ny mahavita an'izay Jesosy. Dia zao no antso atao amintsika ny 15 Hebreo 4:15 ko aoka isika hanatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, mba hahazoantsika famindrapo, ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Eto zany sika dia saina manatona ampinoana ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra, ary asaina manao zany amin'ny fahasahiana mba hahazoantsika famindrapo, ahitantsika fahasoavana. Ny hoe fahasoavana dia famonjena maimaim-poana omena izay tsy mendrika an'izany akory, fa iza moa sika no mendrika hazo valim-bavaka amin'ny zavatra nataontsika, fa amin'ny anaran'i Jesosy no hahafahantsika mahazo an'ny fahasoavana izany ho famonjena amin'izay andro mahory. Fanomboan'ny andro mahory zao, mahazo toa isika manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ny fahasahiana amin'ny anaran'i Jesosy ilay mpisorona be tsika, zay tsy nanana fahotana, nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Zany filazantsara lehibe. Isika zay mino an' Jesosy, nandray an' Jesosy ho mpamonjy ny tenantsika manokana, dia lazaina ao amin'ny Petera 2:7 hoe fanjakam-pisorona. Inona ny tiany tenenina amin'izany? Ireo toetoetra rehetra mampiavaka ny andraikitry ny mpisorona dia tian'Andriamanitra ho hita eo amintsika. Mazava tsara fa Jesosy no mpisorona be tsika. Izy irery ihany no afaka mamela ny elontsika, izy irery ihany no tsy nanana ota ary manana an'izay zo zay, satria izy mihitsy ilay zanak'ondron'Andriamanitra koa izay nisolo eloka antsika. Ka inona ary ny tianambara amin'ilay hoe fanjakam-pisorona? Ny hevitra izany dia izao afaka manatona an'Andriamanitra ao amin'ny fitoerana masina ampinoana isika. Afaka manatona an'Andriamanitra amin'ny fahasahiana amin'ny alalan'ny vavaka isika. Tsy maintsy miara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny famonjena n'izao tontolo izao isika. Tiany ny ampianarantsika, ny hanazavantsika amin'ny hafa ireo lalàn'Andriamanitra, ary fanirian'Andriamanitra ny anolorantsika fanatim-pisaorana, hanaovantsika asa tsara izay ankasitrahany. Tombontsoa lehibe izany, kanefa andraikitra ihany koa. Jesosy, ilay mpisorona be tsika tokana ny an-danitra any, mba hitahy ny tsirairay amintsika, hanoro lalana antsika, hanome antsika ny fanahiny masina isan'andro, mba hahafahantsika manatanteraka ny adidintsika araka ny tokony ho izy, eo ampiandrasana ny fiavian-dray eny amin'ny raha ny lanitra. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.